Tany Sylvia miano finaritra ary tompoko. Atolotry ny radio Madagasikara ho anao amin'ity herinandro ity. Faikampity Tantara mitohy dia ampeniny Sylvia Andriamaolso. Ireo mpilalao Daniela Soafaniry, Tina, Jacques Lofo, Valy. Faikampity Fanatotosa Daniela Andriamady. Miaraka amin'ny bandy indray mantsy tena dia mody fanina. Orikala tiavina, salama ve? Oay, misy. Azafady akiva varindresaka izay a. Salama tsara ki ary ndrimana hoana. Salama. Mba asio présentation kosa aloha fa sao de futur zao day manangasanginy izany ka nahirana. Masosotra koa kala ihany tika. Tsy miova mihitsy fa dia sasara atsy foana. Mahefa kia, namako. Namana sa... Ai, dia izy kosa ny misy ny namako ry mahefa. Faly mahafantatra ny misa. Za koa faly mifankalala aminao. Ka ho aiza hono izany zareo e. Mba hampandrosoe an-trano akiny vahiny tiavana. Tena mandreraka be koa tika. Angatsy mahalala an'izany raha tsy baikona. Lasa kia aloha izay a. Mbola betsaka mantsy ny programako. Ok kia. Bye beau gosse. Mandalondalova matetika. Mahafinaritra be ny aty aminay e. Lasa kia za fitiavana. Finina koa neniny. Efa haiko mihitsy ho sarom-piaro ianao. Takizay ihany tonga teny lazaiko eo olo tiako ela. Mandreraka. Tsy efa niteny a. Ka mahatsiravina kosa ny lesy. Ohatra n'izany foana eny fitsokiny isaka izay mahita bany tsaratsara mandalo eto an-tanàna eto. Betsaka mihitsy aza ny tovavy mitomantena satria fomba mitondra ny silam-panahiny isy eo amin'ny ray aman-dreniny dia efa izay ny vita e. Fa tsy azo tsony mibandy iny afaka kelikely eo. Fa ahoana kiry tiavana? Ka iangolangola amin'ny misako. Sady anaova ny fihetsika manitona ohatra ny reny foana ny fofombadin'olona. Ny sasany aza moa efa mpikarakarana andraraha mihitsy no mitsoapahanako satria zakankala mpamosavy ny ambongadina. Sady filazana ho azy koa aloha. Ka ilara ve tsy mahita hoe ohatra ny afahafy izany e? Tsy misy lasa vadiny akory ny ireo bandon-dreberebendreo e. Ohatra ny azo parana fotsiny ihany no fiheverako azy. Hatreto aloha izaka mahita bando manaitra azy izy dia ataony ohatra n'izany foana. Ataony mihitsy ny fomba rehetra mba bony fon'ilay olona. Dia rehefa tafaraka soma tsara amin'ilay sipan'olona amin'izay nefa izy izainao. Ka sendra tratra ilay tompo-toerana. Izy indray mibevavy, mila ady sy misotasota. Asa lesy tena ataony mahatonga an'izany fa misaraka amin'olo tiany foana izay tovavy mba mitondra ny azy ety a. Aza mba mifanena misa ihany a. Zany a. Ary ny tena lozany dia izao e. Rehefa tafasaraka ilay mpifankatia dia tsy maharitry akory fa elan'ilay bandy. Dia matahotra zany izao ilay malalako e. Arakaraka ihany ko. Raha miraikiraiky amin'ny ve moa ianao tsy ampanahy? Tsy mahasarika akory aranga izy e. Fa raha nanintona be zany izy dia mety nalatsa-dambanao ihany eo. Zany hoe tsy ampopozina mihitsy mety anakalozanao amin'ny olo-kafako. Tsy misy an'izany akery tiavana. Matoa nidina hatraty ambanivohitra ty hijeranao a. Dia vonina ho anao rery. Azako. Ho hitanao eo anie tsy ho ela dia ho avy amin'ny voninahitra an'ireo nahitanao masoandro a. Yonza aty avy endry izaiky? Eny kia, mandrosoa e. Manao ondry? Sao mebolangina sy memanjamanja andro manala izao retsy a. Tsy hitandrio hoe nahazo aina be ve za tato ato izay? Eny akiko, natavitavy mihitsy tiala. Ka zany retsy rehefa miadana mpanambadiana ary tiavina. Ary ohatra manao esfesiteny koa ny onjy izany e. Sy
tsy ampaferiny izay manambady tonoko miseho milaita. Maroviana ihany ekindriva mo estaromboaly eny ambony alitara. Ny ankizy iray tarika amindriana eky ka saika efa lasalasa avokoa e. Aza mba mihetsiketsika ihany moko. Tavelo eo mantsindrio io. Anarany koa moa izany tomba fianakaviana kaiky nefa dia mavita mandrabiraby ery. Samy manana ny fotoana eny akio a. Tsy rotorotoana koa ny izany e. Ankoatr'izay mety amindry tsy ety amiko. Na izay mety amin'ny maro aza tsy voatery ho ety amiko koa. Samy amin'ny fiainana akio a. Fa avy alona ny to e. Fa toy izy rikala. Lasa lavidavitra kely. Fa hoana kiry tiavina? Misy ilandry azy nga? Mazava ho azy kiry onja. Fa verindry fa tonga anoky resaka amindry fotsiny ve za ty? Aiza kosa e. Ka lazao ary izay antony dia andry fa ampitaiko aminy rehefa tonga izy. Aleo aky andrasako azy a. Tsy dia maika koa ne. Sa ve aritra andro maromaro ny nareo vao hiverina? Mora hijereko olon-kafa mantsy. Anio hariva ihany ankizy dia efa ho tonga. Ka ahoana? Mametraka afatra amiko indray sa? Ka aleo tonga dia izy mivantana kia. Afaka dia tonga eo rariva. Rehefa tsy izay dia raha maraina mihitsy akiva misaotra. Miseho tsy tia hanafatra kialaniny ty. Dia mihevitra mantsy fa tsy ho fantatry mihitsy izay antony hitadiavan-dry Andrabofy. Dia isokatsy. Ay, ka omendalana ary indray raha tsy hametraka afatra e. Za koa mbola be zava-manahirana ka soa ny elingelina eo fisindry. Eny kia, tsy maninona fa mandra-piona ary. Malailo be amin'ny mahefa izany. Satroko dia satroko izao hiakatra ny rivona dia izao ihany aza. Neny nefa tia marary. Ny aretina koa moa tsy mampilaza e. Sa ve re iantso azy ahy e. Koa maninona marina moa. Aleo raha nga izay nataoko a. Rehefa tsy hitako vatany ianao ry mahefa dia mba horeko feo ihany a. Ataoko ampio fiononako aloha izay. Nena, lasa kely aloha ty fa na tsy mbola voakika eto mbola tabatra ty a. Soloky ihany ianao avy eo. Fa aiza mola ny numero amin'ny mahefa? Aza hitako ka very. Andraso hoe 034 21 Ay, tadidiko ny toy ihany ka. Ndraso ary. Zay kosa ny famaneno. Way, ary to tsy misy mandray. Fa manao inona ary izy ihany e. So dia mba miaraka amin'ny vehivavy hafa aza dia minitsy mandray. Hatr'izay raha nga tsy miandrela fa avy dia raisina foana ny telefonako. Tonilo ndry e. Allo averina tsona indray. Bienvenue sur le répondeur. Le tie ary to tsy azo indray e. Mivonono mihitsy ara ny telefonany. Izy mandreraka be koa nama. Tsy azo koa mihitsy. Aleo aloha zany ao verina tao trano mijery an'eny e. Io kosa efa mba nahazo torina eny. Rakatoko fotsiny ty varavaranty dia vita e. Iza koa moa ny aninona eo e. Andro atao andro be io. Solena mafia daholo koa izay hitako aty ka. Mampite handona avokoa izay olona mifanena amiko. Raha zany anefa no mitoy tena ho iady aman'olo ety anarabe ety ny hafarako. Fa ino ty mampandetika rikala tiavina? Ohatra moramora ihany retsy fa sao dia mandona. Raha ny anjera teo aloha reto ataoko reto na ataoko nahitana mihitsy ndry. Jereo tsara kingalala fa inona ary tia.
mangina koa ndry tsy manan-katao mihitsy koa tony afa-tsy nanao faray amin'olona ohatra e ary tsy disoka ny eritrery fa tena vokoa ty a alay vo milamina ihany ndrikala vo manomboka ve dia efa zao sady kalma fotsiny ary oatra mifantatry ty hoe manan'olana amin'ny maefa raha tsy izany hoe ohatran'izany ny fiteniny akombona ry ty mivava fa tsy ilaiko miditra lala ny fiainako a ohatry aza misalasala ki manatinara misy olana ohatry lasa afa-tsy mbola aiza re zany mitondra niny bandy iny tamin'ny herinandro ny semilay ery ohatrany hoe kalakely ery no nanana sifana ampideraina tety se mampime zany raha fikan'olona ary ty tao miome rery tsy le ty mampiteny moana ary ty ny fikan'le kozinanareo iny manionona ny ty indray le raha vavinay e ka ny zesterisy tamin'iny farany herinandro iny mitondra niny bandy vaovao iny teto amin'ny tanànako indringa ahoana ary tena ary ty tsy gisitra mihitsy tena rarirary fondray zany ny namako isy hita tena tsara indray nanaovako andriny zay indray raha masim-bava marina eo anoloany misy aho a tsy mahazo misy maninditsindry zany azondriva i zany tena ary ty maninona maninona zao tena raha mandeha manambady amin'izay dia tsy mandany andro misopatra fiainan'olona ohatr' izao tsony fa malahibe angany fo tena hiala tsy ho anatin'ny ekipako izany tena io sa hoana tonga dia very tsy misy an'izany ry ty iza ny malala fa kozinanareo moa inoko fa ngaza mirevy an'iny ozy tena sipa tsy milaminy asako olona mitovy taona zao ihany very ty izay dia izy hatramin'izao midongizina be tsy mety mandeha manambady za ve ozy ty dia afaly fa inona koa zao nidiran'izany aloha fa tsy azoko e aza tetimelona ho fa hatrampifidiny manganana ary ty ireny navela mihitsy nanambady talohany sitrany ay izy mbola afaka mijery tsara izay bandy everiny fahatsindry any mivadiko iny ka raha tsy matoraka lavitra dia alontsika ena ohatrany marina mety ary teny ataoko ny fanaovana azy reny zany mihitsy zao kia alay vidolo ny tsara ho fantatra rehetra fa any sisa azondriva izany eny natoloty ny rato Madagasikara anao teo Faikampity tantara mitohy dia ampeniny Sylvia Andriamaolso ireo mpilalao Daniela Soafaniry Tina Jacques Lofo Valy Faikampity Panatotosa Daniela Andriamaty mbola itohy